Mitoy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ho fampihenana ny rano eny an-tanimbary sy ho fitsonjovana ireo tatsapamokatra mba tsy hijinja vary maitso. Anisan'ny lemaka andraindraina matsimasom-boly amin'ny faritra maro ny lemaka Laniera, secteur 9, mirefy 413 hektara, mamokatra 4.7 taona isaky ny hektara ary mamelona tokantrano miisa 730 raha ny ao Laniera Atsinanana. Zany hoe misy lafo tsara ny akoroa miavaka tsara. Ao atao anatin'ny coopérative 7, atao anatin'ny fanevany Laniera dia mamokatra vary hoanina. Zany hoe raha jerena zany tia 340 hektara tia dia anisan'ny velarana lehibe indrindra amin'ny manodidina eto ary mamokatra vary tsara indrindra. Zany hoe manodidina zany voajindra amin'io 40 hektara eo. Farafahabetsany zay fa amin'ny ankapobeny 300 hektara mbola atao anaty rano ato avokoa. Ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana dia efa nijery teo anivon'ny tantsaha ny abetsaky ny masom-boly ilaina sy omanina ary nijery ihany koa izay toerana avo mbola azo izaraina zanabary. Izany no natao dia ny mba hahatratrarana trano ny velirano fahasivy dia ny fahavitantena ara-tsakafo. Dia kajitsika tsara mba tsy hoe zay toerana avoavo tsy ho tratran'ny ranobe no mba izarana an'izay zanabary zay fa raha toerana iva tsy mety fa very fotsiny vola. Dia zay teto paikady anankiroa zay sady izara masom-boly tsika amin'izay toerana avoavo izara zanabary fa nifiny mesure d'accompagnement na zay paikady hoentina manampy ny tantsaha toy ny hoe fijerena zay zesika mety ho azosika anohanana azy ireo zay mety ihany koa hoe fanafody biby koa satria fantatsika fa rehefa mihamafana ny andro ny rano betraka dia mirongatra regny dia entina hanampiana ny tantsaha raha vao hiditra amin'ny vary manaraka tsika iomantsika amin'ny kampana manaraka zany hoe vary aloha iomanantsika mba anatrarana sy amerenana aingana ny fahafahan'ny tantsaha mamono vary indray rehefa miditra amin'izay fambolena vary aloha zay. Ny alakamisy 3 febroary 2024 no nidina ifotony teny amin'ny lemaka Betsimitantatra sy Laniera ny minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana nijery ny fandehanany asa fanalana rano ao amin'ny lemaka Laniera secteur 9 makao amin'ny renirano Imambakely alefa makany Imambabe ary avarina any Ikopa. Fantatra teto fa efa misy motopompe miisa 8 apetraka amin'ny toerana stratégique iarovana ireo tanimbary